ho an'ny mpahay lalàna Paul Rabary kosa moa dia aminy dia ny zava-nitranga teny Ambohipo dia tsy azo sarana tamin'ny zava-nitranga tany Mandritsara ary heverina fa tokony hampieritreritra ny mpitondra fanjakana ary izay manana eritreritra hitondra fanjakana izay. Nitranga teny Ambohipo dia tsy azo sarana amin'ny zavatra nitranga tany Mandritsara. Inona ny dikany? Ny dikany dia ileo amin'izao situation misy izao ny vahoaka ka rehefa misy fahinjanafokasika kely dia mirehatra ilay hatezeram-bahoaka. Zay lecture voalohany. Lecture faharoa ny comportement ny milaza manao politika. Ny olona manana fahefana ary ny olona mieritreritra handray fahefana dia tokony fanaraka amin'ny zavatra teneniny ny zavatra ataony fa manjary miteraka fahasorenana manolona satria raha derevana zany zao olona mbola tsy manana fahefana akory eto Madagasikara dia afaka manana carte de cour mpanjakana raha ny filazany ary dia mampiseho ny hareny sy ny fananany olona sy ny fananany basy mandehandeha zao Antananarivo zao. Marina fa misy ny sécurité fa ny fanaovana politika tsy fampisehoana-kery fa manjary miteraka korotana politika eto Madagasikara. Zany dia pirofo fa mila mpitondra no fidin'ny vahoaka ny vahoaka fa tsy izao rehetra olona misolatena mpisondra izao dia manapatra fahefana eto Madagasikara. Misy fetrany zavatra zakan'ny vahoaka ary efa manakaiky izany fetrany zany tsika. Ny vahaolana ny fanaovana fifidianana, ny vahaolana dia ny fahaizan'ny olona rehetra mieritreritra fanao politika, mieritreritra fa hitondra firenena ary mitondra firenena ankehitriny mahay mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy satria hatreto ny vahoaka tsy nifidy an'izaniza hitondra ny firenena any rirena amin'ny natin'izao tetezana itsy.